iny ary ndreky zay mpitandrina zay miasa ao anatin'ny sahany efitsika iny mahita nytoy zavatra misy sy mitrangy eto amin'ny firenena ary mamaly ny antson'ny ray aman-dreny eo anivon'ny FFKM eo anivon'ny braofoy be FJKM ny hitondrana ambavaka ity firenena ity mba hisin'ny fitomina ary mba hivoahana am'izao crise politique mahazo ny firenena izao dia indreto zay mitsangana miantso ny mpitandrina FJKM rehetra mba ho tonga iombom-bavaka ao amin'ny FJKM ifaly arivo ambany dy raha pitso talata 7 volana oktobra manomboka amin'ny 7 ora maraina hitondram-bavaka ny firenena mba hametrahana ny firenena eo ampelantanan'ilay Andriamanitra tompon'ny fiadanana fa tsy tompon'ny fikotranana sy ny fikorotanana hitondram-bavaka ny firenena eo anatrehan'Andriamanitra lay mpiainy ny fitarainana zay ampahoriana ary mitondram-bavaka ny firenena eo anatrehan'ilay Andriamanitra zay afaka miasa amin'ny fomba maro samihafa mba ahatonga fitonina, ahatonga filaminana, ahatonga ny malagasy rehetra mba hisitraka ny zony amin'ny maha olom-pirenena azy eto amin'ity firenena ity. Dia ankoatran'izany mety mbola manan-kambara reto namana reto. Hain'ity orainy manonja zany hoe tena efa zavatra tena sarotra dia sarotra no mahatafalatsaka amin'ny firenena ankehitriny ary dia nitsangananay zany mba ho fandraisana anjara araka ny teny malagasy hoe fanavotany ity nanana ny anjara didiny ny mpitandrina efa natsangana ho mpitily izy efa nantsona ho mpiandro izy mpiandro ny vahoaka rehetra ny vahoakan'Andriamanitra rehetra ary dia izany iarahana metany zany mba andraisana anjara andraikitra tandrify ho amin'izany fanavotan'izany fa zay mino fa misy ny vahaolana ary azo atao tsara ny miroso amin'ny andaminana amin'izay andravonana ho amin'izay maharanana izao zava-doza manjoantsika izao fa misy ny ainana foy zay iombonanay alahelo eto misy ny ratra no zakaina zay ankairezina eto misy ny fananana rava zay tsarona eto ary misy ny marary ampo atsaina ampanay noho ny amin'ny zavatra manjony firenena ka dia zay mitsangananay ho amin'izany anjara tandrify zany ho fankairezana ho fanatanjahana ary indrindra tsy ho fisetona amin'ny zavatra nitranga fotsiny fa mba ho fifaliana kosa amin'ny vahaolana omen'Andriamanitra ho amin'ity tany mamitsika ity. Ny mpitandrina rehetra zany dia mitondra robe pastoral dia mitondra zioka mena zay zany no anasana ny mpitandrina rehetra.